tonga eto amin'ny fotoana ny famezana antsika rivijery ajaina amin'izao alina izao fotoana izay anarantsika indray ny fampilalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miara-patoboka lafinaritra tompoko vavy manasantsika ny atokantrano any anaraka hatramin'ny farany fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra matv trangam-piarahamonina avy hatrany ary olona valo no namoy ainy trano hatrany amin'ny 10 tafo no may ary tafakatra hatrany amin'ny 700 ireo tsy manan-kialofana vokatry ny aintrano natsiravina ny siotetsy akasina omaly alina io jerentsika indrindra ary ny sary nitrangana aintrano matsiravina tetsy akasina ny alina teo tafo misy 10 eo mikilany afo ka araka ny fantatra dia olona misy avalina moy ainy tao anatin'izao vony izao raha ny filazandreo ny anaty maso dia natomboka tamin'irey ora maraina tany hoany ny afo saingy mbola tsy fantatra loatra ny antony natonga izany tonga teny toerana ny fitondram-panjakana notariny premier ministre Mafaro Olivier ny délégation izay nahitana mpikambana vitsivitsy tao amin'ny gouvernement nandritra izany no nitsapalahelo ireo manamanjo ny délégation nampahery ireo izay very fananana ihany koa sady nanolotra izay voatsirambony tanany tranolay misy 30 an'ireo tsy manan-kialofana vary 10 lasaka amin'ny 10 kilao voamaina 30 lasaka sotro 700 lovia 700 vilany 300 bodofotsy 10 lasaka fitaovapitafina 10 lasaka laza ihany koa ny premier ministre fa vonina mandrakariva ny filoham-pirenena anampy azy ireo amin'izay vola mbola mety ho ilaina ary miandry ny tatitra avy amin'ny lehibe ny fokotany sy lehibe ny distrika mikasika izany nanolotra lela vola 10 tapitrisa ariary ireo délégation analana fahaserana n'ireo ny aram-boina ary nanambara fa hojerena manokana ny fomba rehetra tsy iverena ny loza toy ireny